Faly miraba antsika rehetrarehetra izay manaraka indray izao fanazavana izay hoentiko mikasika ny vokatra izay nivoaka tamin'ny Seniomaly. Iny zany no lazaitsika ary azo raisina fa vokatra tena izy ary izay no ho démontreko aminareo eto. Tsy resaka torapoty, tsy resaka hoe satria izay mahafinaritra antsika na dia hoe izay raha mahafinaritra antsika fa misy ny pirofo ary ny anapirofoina zany dia araky ny teknôlôjia izay misy ihany koa. Ny laza moa zany hitantsika moa zany ny zavatra nitranga omaly ho an'izay tsy maharaka tamin'ny 5:00 teo any Madagasikara dia izay olona nijery ny site ny Seny dia nahita fa ny vokam-pifidianana niseho tao dia mampandresy an'itojo amin'isa 42,21 ary Iarlala dia mitondra ny salanisa 37,75. Ny isa azo ny tojo ao anatin'izany vokam-pifidianana zany dia 106,643 ary ny azon'ny Iarlala dia 95,374. Ny totalin'ny olona mifidy 252,634. Iny zany tsy niova. Ao nahitana izay dia izao no téléchargena ny fichier PDF an'ilay vokam-pifidianana izay lazain'ny Seny hoe tena izy izay mampandresy ny Iarlala amin'ny salanisa 43,24 ary ny isa izay azony dia 106,643. Mandraisa stylo sy taratasy daholo dia raiso an-tsoratra zao zavatra teneniko izao le chiffre fotsiny fa reo manko tsy mahay manisa fa tsika mahay manisa amin'ny plasiny. 106,643 zany ny vatony tojo tamin'io PDF tamin'io izay téléchargena teo amin'ny site ny Seny io. Tsara marihana ho an'izay tsy mahafantatra sy ho an'izay mahafantatra ihany koa fa ny fichier PDF rehefa jerevana amin'ny PDF Premium amin'ny Adobe Premium dia hita hoe aiza ny source. Fantatra zany fa aiza ny source ary asehoko aminareo fa source tao amin'ny Seny io fa tsy hoe source taty amina fa niriserinay fa na source tany amin'ny olona izay lazaina fa pirate de Caraïbes na pirate de je sais pas quoi niditra tao amin'ny Seny. Dia avy eo rehefa natao zany ny téléchargement anankiroa ilay PDF misy 42,21 antojo sy ilay PDF misy 43,24 ny Iarlala dia manome an'izao. Avadikako kely ny caméra dia ho jerentsika zavatra zany. Hita mazava tsara. Io ity zany le voalohany. Non, ity voalohany. Hitantsika eo Ravaly manana tojo 106,643 manome 42,21. Io zany ny fichier original izay nivoaka omaly tamin'ny 17h30. Rehefa jerevana io fichier io eo amin'ny version PDF dia hita hoe avao amin'ny Seny. Rehefa naveriny Seny indray kosa le tena hoe itony le vokatra izay nitonon'ny teny Alarobia dia manome an'io isa io. Tojo Ravaly manana 36
virgule 24 ariary lala le isan'ny tojo zany navadika any amin'ny ary lala dia natao hoe 43 24 satria nahoana na enany 6000 voix ilay vatony ary lala tato nomena ny tojo io dia nampitombony ny isany nampitombony nisany vato tsy manan-kery izay hitantsika adraso indray avadikako ny caméra dia asehontsika indray vato tsy manan-kery izay lazainy zareo. Arao tsara fa somary mora kely ny mahatakatra lisy. Nisan'ny mpifidy dia tsy miova 255 414 ihany. Nisan'ny vato manan-kery tsy miova ihany koa 246 634. Ny ato zany nampitombony ny vato fotsy sy ny vato maty. Tao no nampitombony fa mba ampiakatra ny ty tany ty hoe 43,24 fa ny isa azony dia ito isan'ny tojo itiany no nataony ao amin'ny isany ary lala. Zany hoe na tsy mbadiky ny seni zany ny résultat na dia efa nangala bato na dia efa nanao ordonnance na dia efa nanao inona ty na dia efa nanakarama olona ny zavavady tsinjo etc dia mbola zay ihany. Ito le lazaiko aminareo hoe rehefa sokafana amin'ny Adobe Premium io dia hita fa avy any amin'ny seni io fichier source io. Dia eto tsika amin'izay ary ity fichier ty tompoko ity fichier ito dia créé tamin'ny 19 décembre tamin'ny 20 décembre plutôt. Zany hoe 20 décembre à 8h41 nanaovana création an'ilay fichier dia 20 décembre io 12/20 2024 à 8h41 30 io dia modifié nandray le izy. Inona ny zavatra modifié tao dia io famadiana ny vatony tojo sy ary lala io. Ity tompoko ny fichier source voalaza tsara io. Créé le 12/19/2024 à 10h00. Tsara fantatra fa ny dia ito tsisy modification io fa ny résultat izay généré automatiquement par le logiciel izay m'enregistré PV. Ity fichier ity dia 1541 fotsiny ny vato fotsy ary 1239 ny vato maty. Zany hoe nisy vatony ary lala 6000 isa zany nalefa ato amin'ny vato fotsy ato dia nasorona tao amin'le isany tojo fa le vatony tojo nalefa any amin'ny ary lala. Izay zany natonga an'le tsy mbadian'ity 42 21 ty lasa 43 24. Fa io dia hitan'ny masontsika rehetrarehetra tojo ravalomanana dia 106 643 avec 42,21%. Neny ary lala 95 374 avec 37,75%. Io fichier io dia fichier izay nivoaka rehefa ohatra zany manao ny enregistrement. Rehefa m'enregistré PV ny seni mampiditra andreo PV tsirairay zareo manao saisie mampiditra PV tsirairay izy dia ny logiciel m'enregistre hoe firy par candidat
dia mivoaka amin'izay hoe résultat final avoaka ny PDF io 42,21 tojo 37,75 ariary lala. Tamin'ny 19 décembre 2024 amin'ny 10 ora no mivoaka izay résultat zay. Rehefa avoaka izay résultat zay dia mitady fika amin'izay zareo zay mahatonga antsika ilay tsy maheno an'ny CENI mamoaka résultat. Mody maty ao izy ka izy ity zany mibidouiller an'le izy ary manuellement nanaovany anazy dia ho porofoko aminareo eto koa nanaovany azy manuel satria antsika rehetra mafantatra ho amin'izay mafantatra moa zany hoe rehefa manao PDF ianao ka manao modification manuelle dia misy an'le hoe texte ery ambony ery dia iny no batainao eo amin'le place tianao hanovana zavatra dia eo ianao manao effacer dia eo ianao manova dia indraindray tsy misaligner le soratra dia kisakisaka kely le izy fa tsy automatique ohatrany amin'ny PDF généré automatiquement avy amin'ny les logiciels d'origine. Dia rehefa nandeha zany le 20 décembre navoaka le dia novana le izy dia zao indray ny zavatra nitranga atao reo olona. Ito le original izay hitatsika mahitsy tsara iny aligné tsara daholo zao aligné tsara daholo ny chiffre rehetrarehetra aligné tsara daholo. Rehefa ohatra ka nataonao modification amin'izay ty PDF amin'izay zareo zany tena hoe kroparopaka be manao an'le izy dia rehefa natao modification dia jereo vilambilana be tsy aligné intsony ataoko ino moa ty ohatrao jerevy tsara tsy aligné intsony le izy fa misy mikisaka kely aty misy mikisaka kely ary nefa le original nefa jerevy tsara le original ao aorianany ty tsipika ty daholo. Le osika io le osika zany zao nanalany le nampifamadiana zany averiko any itody zany nahazo vato 106,643 ary mitondra ny salanisa 42,21%. Zay no navoaka ny PV tonga ao amin'ny CENI satria tsy maintsy atao mandresy ary lala kotikokody satria candidat-mpanjakana dia nomena ny ary lala ny vatony tojo dia nampifamadiana ny vatony tojo sy ary lala ka ilay 106,643 ny ary lala itojo dia nomena ny ary lala dia ny vatony ary lala izay 95,374 mba tsy apatratra hoe ny famadika fotsiny le pourcentage dia nangalana 6,000 voix nomena ny blanc sy nul ary natao le 95,374 navadika 89,374 antojo. Tena hoe hitanareo ny zava-misy dia zao tamin'ny 2018 ny PV tao amin'ny QG any Bel-Air dia nanome fa nandresy 43% koa tamin'izay 53% Ravalomanana nandresy 53% tamin'ny Rajoelina Ravalomanana fa rehefa navoaka ny résultat dia lazaina fa i Rajoelina indray no nandresy. Zany hoe efa fataon'ny CENI io mamadika résultat io ary eo amin'le PV izay eo ampelantanany tsy afaka ataony le mamadika an'le izy fa enregistré ny logiciel automatique iny dia amoronany PDF vaovao
ilay PDF original iny dia ao izy manao bidouillage manuel. Ny zavatra nitranga tamin'ity dia izao. Na ao nisy olona nilatsahan'ny fanahy masina dia namoaka an'ilay résultat teo amin'ny site. Kanefa tsy dia mino aho hoe misy olona misy fanahy masina ao amin'io CENI io. Na ilay mise à jour automatique ny logiciel ny CENI izay manao an'ilay publication dia manao mise à jour tsy haiko isaky ny 24 heures na isaky ny tsy fantatra no namoaka an'ilay izy tao. Kanefany tratran'ny olona teo. Dikan'izay dia izao. Tsy resaka hoe sentiment ty na resaka hoe falifaly fotsiny tsika fa hoe tratran'ny CENI fa voararany lalàna tompoko. Ny manipulation des voix ohatran'izao taon'ny CENI zao. Voararany lalàna. Voararany lalàna ny fanodikodinana sy ny hoe bidouillenao ny isa. Ka ny ahafantarana hoe inona io isa io dia ny PV rehetra eny am-pelatanany candidat anankenina. Tsy mangataka ny candidat mpanjakana isika. Fa ireo candidat anankenina kosa Razanamasy, Tahiry, Razafinjoelina, Tahina, Randriamampianina, Martin, Ravalomanana Tojo, Monjaruindefo, Zavitsimivalo, Gasikara Fenisoa, omeo ny jerevo daholo ny PV anareo ka tokony anome an'io satria ianareo tokony hitovy daholo koa ny PV izay voarainareo teny amin'ny 192 fokotany. Ka raha ohatra ianareo tsy anome ny PV anareo dia miraitsy kombakomba amin'ny CENI. Eto izany dia tokony hisy fitoriana fao be mandeha any amin'ny fitsarana pour arrestation massif ny mpiasan'ny CENI manomboka hatreo amin'ny président. Voalohany indrindra ny mikirakira an'io logiciel ny CENI io ary ny candidat Yarlala Ramanantsoa sy Andry Rajoelina izay nampandany an'io. Ireo olona zany tokony voasambotra raha ohatra tany États-Unis tsika ohatr'izay efa nandeha tany ny FBI nisambotra an'ireo. Ary tokony scellé ny CENI mihidy satria scène de crime. Crime manko izany fangalaram-bato izany. Satria ny fangalaram-bato no mahatonga antsika fadiran'ovana ohatr'izao. Ny fangalaram-bato no mahatonga antsika miaritra n'io dictature ataon'ny Rajoelina io. Ary ny lalàna dia miteny kategorika mihitsy fa mampigadra 5 taona hatranomaizina ary tsy mahazo milatsaka amin'ny asa-panjakana na amina zavatra hovidiana intsony ny olona izay mangala-bato. Ka nahoana isika nitsapatra lalàna? Rehefa tsy hanao ny asa ny fitsarana dia atao fitsarana Facebook le raha. Ataovy eo, tsy maninona mihitsy izany. Dia atsangano eny amin'ny arabe ny fitsarana izay tsarandreo dia aleo samborin'ny olona andreo dia ataon'ny olona any Tamora na any Tsefa dia tokony hisy fonjan'ny vehivavy any Tsefa ametrahana an'ireo vehivavy izay niara-nangalatra tamin'ny CENI sy izay ny bénéficie an'izany halatra izany. Fa ianao Ramatoa Yarlala Ramanantsoa dia tsy afaka maina amin'izao satria ny olona izay angalaram-bato dia izy no voalohany indrindra tena hoe miprofite an'le crime. Dikan'izay no tsy afaka. Ny président ny CENI tsy afa miala amin'izao zavatra izao na inona tenenina na inona tenenina. Satria milaza manko ny CENI hoe nisy niditra tsy lera hono tao amin'ny sitiny. Nisy niditra amin'ny ahoana? Fa nga io sitina koa, nga io tranona koa no hidikidirana fahatany. Site sécurisé zany any CENI zany. Site nanaovana audit hoe ahoana ny sécurité an'ity site ity. Tsy possible ny ahafana mipirate an'io ka hoe fichier anankiroa izay origine CENI no hitanay ao. Tsy possible zany. Raha ohatra zany nisy pirate dia tsy ho fichier avy ao aminareo mihitsy izay créé le 19 décembre et le 20 décembre no hitanay ao fa tokony
fichier créé le 21 décembre tany amin'ny tany tsy fantatra nampidirina tao amin'ny CENI. Izay zany dia za zany miteny ireo olona 103 000 personnes 103 000 nifidy antojo aroviny safidinareo. Aroviny safidinareo fa izao ny zavatra nanaovany CENI azy. Zao jerevo ange. Ito ilay novana io vilambilana io, ity ilay original. Nandresy tamin'isa 42,21 itojo ary 106 643 électeurs no mifidy azy. Ianareo minimum ianareo 106 000 électeurs reo raha ianareo midiny eny an-dalambe miaro ny safidinareo tsy voasambotra zany. Tsy omby olona 106 000 personnes zany any Aponja. Tsy omby an'izany. Ny fonja ary ao na tsy afana Tanimora na any Meritsetosika na iza fa tsy omby olona efa feno ary tadidio fa tsy misy toerana intsony ary na ny gendarme na ny polisy na ny maramila tsy ampy anareo 106 000 zany. Zara zareo raha misy 5 000. Tsy ampy anareo zany. Dikan'izay aroviny safidinareo ary za mbola miteny miangavy an'ireo candidat anakenina amoaka amin'ny PV-any. Avoay ny PV anareo rehetrarehetra teny amin'ny 192 fokontany satria ianareo dia tokony ahita fa manome an'io isa 42,21 io tojo ary nenareo tsisy niova fa ireo ihany niova. Raha tena hoe tiany Madagasikara nareo, raha tena hoe tiany fahamarinana nareo fa tsy pana tsaratsara kavato sy hoe nilatsa-datsaka amin'ny mercenaire fotsiny dia avoay ny PV anareo. Fa raha ohatra nareo ka hoe tsisy rahahina ihany fa izay nge tsy lany dia dikan'izay tsisy ilananareo. Tsisy ilananareo fa olona mercenaire na mpizara vato fotsiny. Fa raha ohatra ka tena mitenira cœurnareo, raha tena manahirana ny lohanareo hoe tena mila fifidianana madio izahay eto dia aleo fifidianana madio ny tranga eto dia avoay ny PV anareo. Zay zany no azavaiko androany dia misaotra anareo rehetrarehetra nanaraka, misaotra an'ireo olona rehetrarehetra izay koa izay mizara an'izao video zao ary indrindra misaotra an'ireo izay mpanao gazety sy radio sy télé any an-toerana izay mamoaka ny zao vaovao zao satria miparitaka eran'ny faritany ty video ako ty.